tsy mahafeny teny malagasy ny ankamaroany ankizy malagasy ankehitriny tsy karitra izany zavatra izany na ny eny anivon'ny fiarahamonina na ny ao am-pianarana tsy voahaja ny teny malagasy na eo amin'ny fiteny na eo amin'ny fomba fanoratana azy antony maro no mahatonga an'izay hoy ireo mpampianatra mpanabe amin'ny taranja malagasy ny voalohany dia ny firoborobon'ilay teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia ny fanaovana nyty sms na amin'ny facebook tia izay azakazany ankizy ao fanafoezanteny hanika mia tsy tadidiny intsony ny tena fanoratana n'ilay teny malagasy ka hatrany amin'ny asa ataony aty an-dakilasy dia hitataratra izany tsy fafehezana an'izany teny sy ny fehezanteny malagasy zany ny antony faharoa dia ny fiazakazany sekoly namana sasany izay manao dokam-barotra amin'ny hoe teny vahiny d'expression française d'expression anglaise dia ireo sekoly ireo ho an'ny sasany ho iaho dia ampahany ao anatin'ny fampianarana ny tena ahitana teny malagasy ny fanoratana ny teny malagasy noho izany ny ankamaroany ankizy dia manamaivana mba tsy lazako tsy miraharaha mihitsy an'izany teny malagasy nefa rehefa tonga ty amin'ny ambaratonga ambonimbony anala BEPC anala bac ilay ankizy takina hatrany ilay teny malagasy ilay fanoratana ny teny malagasy manara-pitsipika noho izany dia sahiran'ilay mpianatra ary tena anisany tsy mahafaka azy ny tsy fahaizana ny fehezanteny amin'ny teny malagasy ny fahateny farany dia ilay tontolo iainantsika eto mahajanga mihitsy ilay fifaneraserana be loatra amin'ny vahiny ary ny fanarahana anjambany ilay teny vahiny hanika ny fiteniny zatovitsika eto dia sady tsy teny malagasy ny tsy teny vazaha fa mifangaro dia hatraty ampianarana azy ary zareo dia miadevitra aminay mpampianatra hoe teny malagasy madama zany safike zany teny malagasy madama zany donc zany nefa teny vahiny zany tompoko izay ny antony mahatonga ny fiainan-danja ny teny malagasy ny antony mety mahatonga izany angamba mety hoe maika avany apika zany ray aman-dreny satria itsika ray aman-dreny zao rehefa mitaizany zanakitsika ny trano any eo amin'le fomba fiteny tena ampianara azy le teny malagasy ohatra hoe mihinam-bary ohatra dia atao hoe mihinam-bary fa tsy mibaba ohatra zany tena hoe asimy anazy mihitsy zany le teny marina fa tsy teny diso akory le ampianarina anazy dia amin'le fomba fanoratra indray bebe ohatra zao eo any tsara faina hita hoe tria ataony ankizy tsy ny fivoarana koa zany tena mahatonga an'io e fa ngarongaro teny vahiny eny le teny malagasy amin'izao fotoana dia izay mpampianatra zany efa miezaka foana manitsy amin'ny fandaharam-pianarana koa efa misy fanandrify amin'izany mampianatra fitsipika sisisy tsy ho tandravadikoditra nefa ny tsy fahafehezana ny teny malagasy hoy ny mpampianatra mpanabe any an-tsekoly fa azo atao tsara ny misoroka mialoha ho an'ireo ankizy kely mbola vao hisondrotra ho an'ireo izay efa tafaroboka anatin'izay kosa azo tanterahina tsara ny miady amin'ny tsy fahafehezana nyzany teny malagasy izany raha ohatra ho an'ilay sms teo ohatra any amin'ilay sehatra ny serasera no apetraka ilay izy fa ty ampianarana dia tanana ihany izay fanoratana ny teny malagasy izay inona ny vahaolana matetika lazaiko ampianatra izay mamaky boky teny malagasy ireny boky tantara ireny tantara foronina sombo tantara tononkalo sy ny sisa any anatin'ireny ahitana n'ilay voambolana teny malagasy tsy manakana ny ankizy ianao sms fanafoezanteny zahay fa samy manana ny sehatra misy azy ilay zavatra rehefa ty ampianarana dia mahakasika ny fitsipim-panoratana no arahana ho an'ny sekoly namana andrianiko ny teny ilay fitenitsika zay ny any hafa koa fehezo tsy ratsy ny mahafantatra teny vahiny fa mba ampidirina ao anatin'ny fandaminany zareo ny fanoratana ny teny malagasy satria ao anatin'ny programan'ny ministera ny taranja malagasy rehefa manala CPE, BEPC ary bac ny amin'ny fifaneraserana
dia iarana miasa amin'ny ray aman-dreny zay zavatra zay satria anjarantsika ray aman-dreny no mitarika ny zanatsika voalohany hankafy ny vaky-boky averiko foana io vaky-boky io satria efa varina any amin'ny internet ny ankizy varina any amin'ny Facebook misy ihany koa any satria misy mpanoratra manoratra any fa azo ampiasaitsika ireo fivoarana ara-teknôlôjia ireo hanatsaratsika ny teny malagasy esoka ndi ny sosikevitra zany io moa le misy fomba fiteny hoe tiavina ny hafa ary fehezina ny amin'ny teny zany hoe matiavina reto aza atao valalana ambola teny malagasy tiavo dia teneny tsara dia tsika ray aman-dreny koa mpianarana tokony izy zanakatsika mpampianatra moa ty zany efa manao nefa le manabe zaza tsy vitan'ny mpampianatra reny any fa isika miaraka manabe. Ity volana jona ity no iray volan'ny teny malagasy. Misy ny famelabelara-kevitra atao momba ny teny malagasy amin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana jona izao. Eo am-panomanana izany ny mpampianatra mpanabe amin'ny ity taranja malagasy ity ao amin'ny sekoly lycée Philbert Tsiranana. Famelabelara-kevitra iarahana amin'ireo manam-pahefana sy mpitondra fanjakana eto Mahajanga miaraka amin'ireo mpampianatra amin'ny taranja malagasy ireo.